tolon'ny tantara. Vohidolo nosoratany razanabary voangilalao Joséphine. Ireo hanome aina amin'ny tantara. Vanitsoa ary Liva ony miajany Irina, Tahinana Antenaina, Anjariliva ary Saloy. Tovy razana mamonjy ny nandray feo. Ony miajany Irina no nanaty tosa. Fitahina sy Julia ary ny tenako. Fa lery izay fa nahavita ny stage nataonao tao amin'ny meditsina ka hanomboka hiasa amin'izay. Voatendry hiasa amin'ny hôpitaly iray vao natao any ambanivohitra lavitra tsy mandrefanana izay telo miaraka amin'ny dokotera Séraphin lehibenay. Izaho moa aide infirmière. Fitahina sage-femme ary Julia kosa ao amin'ny laboratoire. Izay nao ndraikitray manampy an'ny dokotera Séraphin any. Nalefa aloha izay telo fa dokotera manaraka andro vitsivitsy. Mbola tsy vita nefa le hôpitaly vaovao tokony hiasanay ka voatery napetraka tao amin'ilay hôpitaly taloha efa ratsiratsy aloha izay fa nisy azo nipetrahana ihany tao. Vohidolo. Izay no anaran'ny toerana nisy ny hôpitaly tranainy io. Tsy nampoizina nefa fa zava-doza ny andrany sy ny ainanay tao. Hatramin'ny zavatra nahazo ny ray taminay. Toy izao ny fiandohan'ny tantara. Ary ngandry io tsy niasa riva no atao trano sahady amin'izao oro izao hoe. Tsy miasa ny eo hariva sy rapitsy fa manomana ny lediana eny amin'ny sabotsika. Zany fa andeha ihany izany nareo? Ie, mandeko. Efa vita hono le hôpitaly vaovao any ange. Hay ve? Ie, nijaly be le olona any sahirana rehefa hitsabo sy hiteraka fa lavitra be vao misy CSB2 hôpitaly. Dia tsy maintsy mandeha. Fa inavy loha reto nentiny andreto e. Sakafo anisy rapitso reo re. Enjana koa ny fitohanana any a. Valaka vao tonga taty. Za zao rapitso vao hietsena ny zavatra ilaiko rehetra amiko. Zany ve? Ie. Ka ndringa hitondra fiara e. Ny taksi ny nandehanako nodro teo fa mijanona foana ny sasatra. Za andeha maraina be fa be dia be ny zavatra ho vidiako ato anaty lisitra ato. Fa ny aninona tsara moa izany le toerana andehananareo retsy? Ambohitsarona ho Izany hoe 20 kilometatra mialy eto izany. Tezaka be. Dia izavy no andeha any? Izay telo vavy-piaraka lava ihany fa iza moa e. Fitahina dia Julia dia za. Dokotera Séraphin moa mbola herinandro orinany atongavanay vao mikadona any hony. Ay, ka izy moa izany lehibe anareo any? Ie, izy mihitsy, dokotera Séraphin. Dia inona afaka izany ny andraikitrareo telo amin'izany? Fitahina Papivelona, izany hoe sage-femme. Dia Julia laborantine. Dia za infirmière. Fa izay telo anefa samy manana diplôma daholo e. Eny, afaka mitsabo daholo raha ilaina. Tena tsara izany retsy. Ataovy tsara ny asany an-tany lavitra any ary dia tandremo ny fitondran-tena fa ny hendry ihany no atoro. Endrerina eny a. Misaotra anao. Matoky ianao e. Dia izao koa. Tandremo koa ny fady fa tsy fantatra izay azo atao sy tsy azo atao any an-tanin'olona any. Ie, izany koa aloha ny teny Rafandra le responsable nampanao stage anay iny e. Izy koa mantsy avy any amin'ny province dia malala tsara. Mety izy fadifady hony ihany dia tandremana. Sady ambony mitokatokana le toerana misy ny hôpitaly fa ny tanàna Ambohitsarona somary ambanimbany izay. Ay ve? Ie. Ny tsy maintsy ataonay voalohany izany dia manantona lehibe ny fokotany aloha rehefa tonga any. Izany mihitsy retsy a.
Andeha karakara sakafo aloha za fa hariva ny andro e. Ao fa peko neny. Tsara vitana fa tsy oatra ny nomaly fa tena tsisy amboteazy mihitsy a. Malalaka loatra indray aza ny lalana. Andraso anararoatra ihany ny fitahiana hoe. Allo fi? Ay vendry, fa izy ndry izany? Ety ambony fiara, andehanao bazary kia. Ividy ny entana rehetra ilaiko amin'ny diantsika amin'ny sabotsy e. Ay ve? Za ato an-trano manomana ny valiziko. Efa complet zany ny andreny ilainako. Efa mividiko tamin'ny herinandro. Hay kosa. Ary Julien nga hita ndre? Iny ary tao lasany voakano koko, miaraka amin'ny fiarany Josy le sipaniny. Tsary mbola hita amin'ny masoko zany. Andy bogosy ihany fa degadegan'izay izy. Inona koa ty fiara mirimirimy eo alohako ty? Ny very ty zany mandeha mafy be zany. Io fiara eo alohako io. Asa no raha leo aiza nga izy io? Tapahako aloha ny antsondre fa aleo ahy fantoka amin'ny familiana amin'izay kia. Ok, rapitso zany. Ie, rapitso. Inona no ataon'ity fiara ty e? Manararoatra an'le lalana malalaka ve de nefa to sady mivilavila izy zany. Sama amin'le chauffeur. Andriamanitra, misy ankizy miampita iny. Loza marina fa voadona le zaza. Io mitsirara miosindra eo amin'ny arabe io. Andray, tena lasa nandositra le chauffeur nandona azy. Tsy hovanina. Tsy maintsy midina mitserana io zaza io azafady hoe nareo? Azafady ijereko azy fa dokotera e. Maratra be fa mbola mitembony fony. Aleo tonga dia hoentiko any amin'ny hopitaly engana. Azafady re. Hoentiko amin'ny fiarany amin'ny hopitaly izy. Zay. Ary aleo ampaneniko klaxon d'urgence. Indrisy Andriamanitra, maty le zaza. Tany amin'ny lohany hono ny voatona mafy. Nanao izay ho afan'ny dokotera fa tsy tana intsony ny ainy. Andrem-be-danana ny fanahany. Andriamanitra, fa tony miosindra be ny akanjonao fa maninona rentsoa? Nanao accident anga ianao? Tsy nanao accident fa milaminy neny. Fa ahoana fotsiny ary reo raha reo dia aiza izay entana ny vidiana? Sa voendaka tany ianao io? Zany rehetra zany rery neny fa milaminy ianao Fa misy inona re? Ny entana ao anaty fiara ao. Zara fa misy fataraika avy etsena. Fa naninona rentsoa? Gatsy loza fa nisy chauffeur nandeha mafy be nandon'olona teo alohako e. Ankizy lahy le voadona. Vao nitarapika le zaza dia lasa nandositra le chauffeur. Zany ve? Ie. Tsy maintsy zany nijery an'le zaza nitondra azy tany amin'ny hopitaly. Tena nahoana? Avotra ihany? Indrisy. Maty le zaza e. Andriamanitra. Tany amin'ny lohany hono ny voadona. Fa nga tsy hita le plakiny e. Tsy tandrotandrika aloha e.
Tsy tandrotandrika mihitsy ilay numéroany fa le zazany namay ahy. Le fiara Golf angamba izy teo. Fotsifotsy dia vitre fumée. Nandeha mafy be le fiara sady mivilavila be le izy. Asa na hoe mamy le sofera na ahoana? Dia mahantra izay ray aman-dreniny ka. Efa nikarohan'ny dokotera sy nampilazainy ihany. Izany nasainy nanao taratasy dia nandeha. Fa tena tsy afaka atao tsaiko roneny ny endrika le zazalahy. Fa firy taona le izy anaka? 10 taona eo angamba. Dia andro aloha roneny dia isolakanjo aho. Mandeha ana ary dia maka ainy. Allo, fangandry ihany amin'ny doso ny elabe vao mandray apelle. Natory akifa azafady aho. Ay ve? Dia ahoana? Inona ny antsondry? Momba an'ilay diantsika rahatsokia. Ho alaiko andrisa ho alaindry aty aho. Sa tonga dia any amin'ny hopitaly ny fotoana? Ka miantso anangy eny deba fa ahempotra le izy. Fa manina no ahempotra ki? Julia hono nangataka ny any amorana azy. Julia? Ie? Tsy azoko. Fa inona no antony? Tsy fantatro koa fa hoe misy zava-dehibe mbola mataraiky azy hono ah. Hatray. Dia nanaiky dokotera? Ie, nanaiky izy. Dia roviana indray hono andeha? Amin'ny latsinainy ihany fa tsy elabe akory ka. Ay ve. Dia izay izany koa. Afaka mikomplete andreo entako ireo ihany aho izany. Fangandry tsy hoe ny tsena indray ihany keo e. Nandeha hafa ny sampona kely e. Tantariko andrea manaraka. Ay, eny ary. Izay fa mazotondry? Ie, misaotra. Amin'ny latsinainy izany. Tonga dia ho tokotanin'ny hopitaly fa eo ny fiara no miainga amin'ny 7 maraina hono. Voaraika fa misaotra. Any izany ny fotoana. Fa inona hono ny tsony fitahinanao? Nahemotra latsinainy hono le dianay fa mbola misy zavatra manahirana ny Julia e. Ay ve? Afaka mbola miantsena kely aho izany raha pitsy mamenandreto etako reto. Fa ay ve fa maizina be ohatran'izao ty andro ty e. Efa amin'ny 7:00 izao fa sao dia heverinao fa mbola amin'ny 5 ary. Ny sakafo azy efa ho vitako. Nataoko aloha mihitsy fa hoe hiainga maraina ianao. Izany ve? Tsy maneno izany fa hohanina rehefa masaka e. Fa lasa ho an'ny saiko. Hoe inona koa ary ny zavatra nahazo an'i Juliana nangataka any amorana an'ilay voyage izy. Io tonga io le taxi tondrandriry Antsoa. Efa ao ve? Ie, ho avy aho e. Veloma neny ah. Veloma anaka dia soavadia. Dia mahavitasony andraikitra ho any dia tadidio reny afatro reny ah. Eny rery neny ah. Tsy ataoko raraka tany reny fa matoka ianao. Lasa. Ndre. Io neny mbola tazako mikopakopaka io foana. So fa ny ihany dia ho avy ary avy any ambanivohitra mba misy araka honina aminy ato. Tonga amin'ny taxi iny Entso. Julia sisa zany andrasana. Fitahina. Bonjour ndry. Bonjour ke. Efa elankandry ny tonga teo? Efa fefakatiny angamba. Ary Julia? Mbola tsy afoana? Hatramin'izao.
miandry azy indray izany. Fa aiza izany ny fiara hitondrantsika? Ry Mazda fotsifotsy ry, efa ao anatiny ao ny sofera. Ay ve? Ie. Fa ina tsara aloha izany sampona nahazo andrita amin'ny zoma izany. Ie, andrasy fahatantaraiko indry fa tena loza angeky e. Zany veky. Eno tena nampalahelo aky le zaza. Ary sao dia tia amin'ny gazety tia ary zany. Aiza hoe? Io. Ngandry vidy gazety? Ie, gazety efa tamin'ny zoma ty fa nentiko nanaraka aty anaovako an'ilay jeu. Eo eky. Io jereo. Endry tia. Tena izy tokoa io. Zany. Io le zaza. Ay, ve sambaina ny anarany e? Ie. Ny rano reny ny vidy mofo dipaina moa izy sady ny dodonany hoe aingana ny famaky a. Zao le zaza matina foy. Fa le fiara nandona azy koa ny sosososo be sady nipoitra tampoka e. Goloko fa fotsifotsy izay le izy. Efa hita arony le soferako. Nga? Tsara kosa izany ko. Tena mamy mihitsy angamba ny sofer iny. Ny famaly tamin'ny fofombadinerany lalana tao anaty fiara hony. Otre? Ay ve? Ie. Dia voka ny nahafaty olona. Ary indray izany tsy natao ankety. Nanao déposition dia lasa nandeha. Vatilo ny gazetindrifa misaotra e. Fa aiza ry ty Julia? Dia gaga e. Le sofery efa mitsanga mitoetra mihitsy. Da tonga dia ampidirina ao anaty fiara ny entantsika sy indray aloha e. Ndao ary. Iny Juliana endry vao tonga. Efa amin'ny folo sasany veky. Fa mbola naninona ary izy. Asa? Ary toa zarara misy entana kity izy. Hafahafa ange izy izany e. Ohatry ny olona hoe avy nitomany be izany. Eno a? Manao anareo? Salama ky. Fa mbola nisina ky ny toa-taraiky bendry. Miala tsiny kia. Fa naninona e. Ary nitomany nga izy izany? Saika tsy navelan-josy nandeha kia. Tena ato be ngeny anay e. Zany? Raha tsy neninay no teny azy tsy nanaiky mihitsy izy. Andray, fa maninona hono ky? Ny asa roa tapiariny kia. Misaraka hono izay raha vao mandeha aty a. Aleo isaraka ny koa fa bandy mahabe problème e. Andao kia akatra ao anaty fiara aloha fa iny tamin'ny manantony iny le sofera. Adino ihany izany fa asa be zao no atrehana ke e. Mandro mihitsy ny saineny. Mitovy amin'ny neninay ihanyko. Fa izay ary izay izany no iara hipetraka aminy io. Ie. Fianakaviana avy any ambanivohitra ihany. Mangina izy raha hoe izy rery no ako. Ie, tsy mety aloha e. Fa tena ratsy marina izany lalana izany a. Keno aky. Oay, maty a. Tena saiko vaky ny vavako nidona tamin'ilay seza teo. Tandremo. Tena enjana aky izany ka. Fa misy ina sofera mijanona tampoka. Diso olona nipita tampoka hony. Vehivavy mitondra kitay hoe. Ay izany tsy hitako akory. Za koa aza tsy mahitako. Fa ahoana sofera? Tovariana be? Tonga eto amin'ny sampanana angetsika izany e. Ie, ndray hiakatra any Ambohitsaroana dia ndray midina eny an-tanety amin'ny tanàna. Ie, ka tsy tokony ho eny an-tanety aloha anantona ny lehibe vokotany. Sa ahoana? Ano mihitsy aloha no asain'ny dokotera mandeha nefa raha nieritreritro tsy aloha ve miakatra eny Ambohitsaroana aloha miseho amin'ny rade izy mantsy ny tompona andraikitra aty. Ndao ary.
Miakatra any Ambotsaroana zany sofera. Mivily miakavanana. Le sofera ty to ohatrany nahita matoto fa mibinaka be. Eno aky. Oay. Julia koa to mangofotra be. Le olona teo. Liza. Le vehivavy nepita nitondra kitay teo. Hitandringa zany. Eno tsy mandiha tany ny tongony dia nanjavona tampoka teo koa izy. Marina ve zany? Eno hitako tsara mihitsy. Mijery taty. Andro atoandro be zao ve dia isy lolo? Asa alefa sofera. Tonga soa eto Ambotsaroana nareo. Za no Radesy, miandraikitra ny asa eto sy ny tranopetrahanareo. Faly mahafantatra anao zay. Entsoa dia Julia sy fitahiana. Le asa ty Ie ka ena ny tokony ataonay. Iseho amin'ny lehibe ny fokotany ao an-tanety velo sady sora-bahiny sa mantsy manahirana za hoana. Nareo ve moa vahiny tsony zao rehefa hipetraka sy asa ety fa ngaho indray andro ty asa ao ataonareo Marina re zany. Fa zao aleo arivarivotsika midinena tanety manantona andrakotomanana. Lehibe ny fokotany eny mantsy izy. Sady mety tsy ao izy zao raha tsy raharivako fa mitarika ny olona manamboatra ny fifoloha eny amin'ny vailava eny mantsy izy. Ay ve. Fa ny tranopetrahanareo zao no tokony karakaraina aingana. Fa nga moa tsy efa vao manaty zany. Eno hoe atao amin'ny hopitaly vaovao ato izy dokotera. Mbola misy tsy vita le trano fa narary le mason. Io hitanareo io ny ilana tsy mirehetra. Vao nanafatra mason vaovao any Ambohijoka any zay zao. Zany ve? Dia ahoana? Aiza zany zay no hivantana atory. Hipetraka mihitsy moa zany. Ery amin'ny hopitaly taloha ery any aloha efa misy efitra 3 nodiovinay sy nomaninay ao efa tananareo. Ay ve? Dia aiza zany? Ery ambany ery ao amin'ny trano be tazanareo io zany. Ao ve? Ary toa efa tranotranainy be mitady rodana azy izy zany ko. Misy mbola azo petrahana tsara ao amin'ny ilana varatra ao ka. Ndonge ho jerentsika eny. Ndondray hoany zany reto. Mikarandray aloha tanaty fiara. Sa tsy tonga ny fiara Radesy any? Tonga ny tsara kosa ka atreo am-bavahady. Mantroarynareo hitanareo zao lalatsara lehibe ty no manasaraka ny lakozia ato amin'ny efitranonareo 3 vavy. Dia reto varavarana 3 milahatra avy eto Antsinanany reto zany ny varavarana voalohany, 2 ary 3. Mba voay hoe azafady mitovy angano lakle? Tsy mitovy ka. Efa misy taremarika ny varavarana dia ohatr'izany ihany koa ny fanalahidy. Ohatran'izao ny ato amin'ny efitra voalohany. Tsara kosako. Sady malalaka ihany. Ka reo dia mora diovina koa. Fa ahoana zany ireo entan'ireo? Azonareo ampiasaina tsara ireo ka. Latabatra anankiray dia seza anankiray. Fandriana resort kely dia armoire kely ihany koa afaka ampiasainareo. Dia mitovy amin'izao daholo koa ve zany ny amin'ny efitra sasany? Mitovy daholo. Afaka misafidy an'izay tiany petrahana ny tsirairay. Aleo zany ato amin'ny efitra afovoany. Ao ny tindry? Ie. Dia za zany ato amin'ity efitra voalohany ity Sa ahoana Rentso? Tsy manenina ka. Ny ala efitra farany zany. Reto ary ny lakle dia samy maka ny azy.
Ny efitra rehetra moa izany dia samy misy varavarakely anankiroa mivoamiatsinanana daholo ary azo ny rivotra tsara mihitsy. Dia misaotra anao dia ndoto amina amin'izay ny entana ary reto Andraso aloha, misy adino. Mbola misy tianareo an-taniana nga? Ie, aiza ny toalety? Oay, izay tokoa. Aiza ny WC sy ny douche izany raha tezy? Tsy maintsy ireo WC ny hôpitaly taloha ireo ihany aloha izany no ampiasainareo aloha Nareo ve moa andeha hiakatra eny Ambohitsarona eny isaky ny andeha hivokako? Dia aiza izany? Manaraka ny telakelatrano eto amin'ity tamboho avaratra ity ihany nareo dia mihodina miankavia ao. Dia ao milahatra ao. Tena andao aloha atoroy mihitsy ka so dia trantsizy no hidirana any ka loza. Ndao ary. Aty no alehanareo dia mihodina eto Dia aiza? Miakatra n'ireny totohatra kely ireny dia ao ny WC. Dia ao ihany koa ny douche. Tena mahakinao izy izany raha tezy Iano Misy jiro re misy jiro daholo na ny efitranonareo rehetra na ny lakozia. Oay, ny masoko ve no manitra roa sa nisy olona nitsikilo teo amin'ny varavarakely mpitaratra ambony amin'ny rihana faharoa teo io. Julia, afa inona mampiraikiraiky andriany eorinany Fangambola misy olona ato amin'ity hôpitaly ity raha dezy. Iza n'ololato Efa roa taona tato tsy nisy dokotera, tsy nisy marary tsony. Izay no nanangananaingana ny hôpitaly vaovao eo Ambohitsarona io. Fangandrina hita olona? Tsy aloko angamba ka. Zay, efa hita daholo ve izay no tianareo hita fa andeha? Eny izay ihany angamby. Andao alaina ny entana fa sasamiandry ilay sofera Ary mibasaina te hanasa lamba dia aiza raha dezy? Ao an-dakozia. Malalaka be mihitsy ao sady misy lavabo maromaro afaka hanasana lamba. Jereo. Eny tokoa. Ary inona izany ry varavarana ngeza be ry amin'ny farany lalatsarana iry raha tezy? Varavarana makany amin'ny lalatsara makany ambadika any amin'ny efitry ny marary rehetra io ka. Dia ao ihany koa ny tohatra makany ambony. Fa tsy mivoa io fa mihidy be. Hitanareo io baravy be sy gadana be io? Hitanay io. Condamné zany io Tena mbola marikoditra ary tsy mandainga mihitsy ny masoko fa olona le tazako ny tsikilo tamin'ny varavarakely ambony teo iny. Fa ny efitrany ambony ihany nge efa simbasimba tsy azo toerana tsony. Tsy azo le akory aza. Eny ary itony entana izay fa misaotra anao raha dezy le sofera koa maika hiverina hiakatra fa sao dia tratra riva ty. Eny ary. Ao ambony ao ihany raha misy tianareo anontaniana na misy zavatra ilainareo Fa raha ohatra ka ariva loatra nareo mbola andamindamy masikarakara sakafo dia aleo raha maraina midina eny an-tanety sa hoana? Aleo izay tokoa ary sady tena vizana zaniko. Ratsy be ny lalana makaty. Zay fa lasa ary aloha Andeha ary raha dezy Dezy tsika izany tsy afaka hanomboka ny asa mihitsy raha tsy vita ny hôpitaly vaovao eny Ambohitsarona. Tsy maintsy zaiko. Na Dr Séraphin aza nga hidina aty raha tsy vita io. Fa tsika nge izany tokony tsy nalefa taty koa raha tsy vita io Sao dia aninona fotsiny eto? Vakansa aloha izany ko. Tsika efa sady nory ny lôzeka inona ary ny olana. Ny fahalalako azy dia tsy niteny tamin'ny dokotera raha dezy hoe mbola tsy vita ny trano. Na hoe niteny izy fa tara. Tsika efa teny an-dalana. Inona koa moa no ivakiny loha Vakiny iza loha ake? Dokotera fa iza ndraiky tsika no miaritra ato amin'ity tranoko nolo velona ity. Mety ihany ange ty fa ngandry matahotra. Tsy azo azoko ty toeran'ity aloha Tena tsy afaka ato an-tsaiko le olona nitsikilo teo ambaravarakely iny. Vehivavy le izy ary atsatra velona ohatry ny lany rà. Iza moa kiny mahazoazo ato fa ato ny trano misy dia tsy maintsy manaikiko. Misy jiro ato, misy rano, misy WC sy douche. WC sy douche ary amin'ny 2 kilometatra ariko. Raha namposika ohatr'izao aloha mitondra po mihitsy aho
Andraikaka ory Julia karatsaka izy kely akiko. Tena serieux zany. Zany ve? Za aloha tsy voakarery ihany zany a. Aza matahotra kifa miaraka tsika rehefa andeha ho any amin'ny WC ndria. De aiza kiny amoazako anareo raha amin'ny andro misasakalina ny teo any a. Tomy fotsiny varavaranako. Dominy telo mafy be. Na metso amin'ny telefona e. Tsika efa nanomana crédit réserve betsakako. De miaraka any tsika telo. Lainga aloha fa tena tsy manome tsiny any Julia ihany afa. Fa avy ty hôpitaly taloha ty. Misy rivotra fa avy zany mitsoka eto. Eny e, misaotra anareo roa aloha fa ino zany? Takotro zany menjery zany. Fa ahoana moa kiny tokony ampianjerany takotra nefa fatana courant. Mety nandroatra ngamba ny vary. Andraso loha jereko. Tena le takotra volanim-bary marina ny lenjera. Nandroatra ny vary. Andraso amboarina. Fa maninona koa? Ohatry ny hoe tsy zarery zany no atandakozy ato fa ohatry ny hoe misy olo kafa miaraka amiko zany. Sapako manelonelo nefa ka eritreriko no efa lasa lavitra. Aleo tsy hidiana ny varavaran-dakozy. De tsy hidiana koa ny varavaran'ny fitahiana. Amin'izay tazana tsara izay ao an-dakozy rehetra ao. Tena mangatsika fa aleo aloha alaiko le partesiako ataoko eo ambony lambako. Firy moa zao? Hay vo amin'ny 2.20 alina mahery ve? Hoay, rinona zany? Ohatrany misy olona manakorontany zany ano any. Andraso hoe misy olona manakisaka latabatra. Te manositra iny izy zany. Marina tsy misy manosika brancard ao ambony ao. De iza nefa tsisy olona tsony ao. Tena matahotra zany ka. Ohatry ny hoe atambondrian'ny efitra misy mihitsy izy zany ge e. Aleo aparetiko le jiro ka. Zay. De ho voaziko ve izy ro vavy? Aleo zao hoe tsy tiako nanaovany zareo ahy eo hoe sary tahotra. Nefa zany ve de tsy ho eniny koa. Tonjanona le izy fa lo hiverina tory amin'izay. Manahoana daholo kia? Manahoana nareo? Manahoana ny avisanana? Daboako ny ela de tao afa torovana loatra koa le natotototony tomobila ngamba. Zany. Ie. Ary ve efa navita vary sosoa sahady ndrindra fitahiana e? Ie, nga vary sosoa ihany efa ividiko ny kafe. Misaotra kia. Tsara zany. Ary aleo aloha tonga de isotro fa ohatry ny marary mihitsy koa zany lohako zany. Ny fomaraina azo tsy nahita tory fa nangatsika be. Zany ve? Ie. Tamin'ny firy indrindra ny fo? Tamin'ny 2.20 alina ve? Ohatry. Aninona ifo amin'ny 2.20 alina andro vary sosoa ary Julia. So de verindrefa pamsa ary zaty. Pamsa. So de pamsa tokoa? Inona ny pamsa? Le eniko alina. Fa inona ny endry? Olona manakisaka latabatra sy manosika brancard kia. Zany ve? Tany tokotany? Tao ambony. Mifanitsy amin'ny efitra misy atsika reo mihitsiny. De iza koa kiny anosika brancard ao nefa tsisy olona mihitsy ao a. Ino a?
so dia mba nanofy ary ndry ity. Ohatry ny hoe zazakely koa ny feheveranareo azy zany. Nofy ve dia tsy hiteny aho hoe nofy niarina nakapary dia sy tao anaty armoara tamin'ny 12 sy 6 alina fa nangatsiaka be nanapiko ny lambako dia tamin'izay na enoko azy efa saika moanareo ange za fa zany eritreritra hoe enonareo koa le izy. Za aloha tsy naheno an'izany. Za koa aza izay nilazaiko anareo izay hoe tena natorotsy ny vatomantlo ny avy zanana angeo aza ary so dia sanatria mpangalatra kosa. Dia inona nefa no angalariny eo? Ao ve tsy mbola misy entana tavela? Asa? Aizy nareo ry mademoiselle isany a? Zay tamin'izay Radesy. Mandro soa re Radesy a. Manao ny nareo ato? Manao ny Radesy. Salama izay ka. Mipetrapetra fa masaka mihitsy ny vary sosoa e. Ay. Ka le tovolahy namako miandreoko. Ka sotroy ary ny kafe. Raha zay anga dia amaly ako. Ty ary ty dia mazoto. Sotra raha matokely saika akanareo eny an-tanety zao no atondihako. Amonjy amin'ny président maraina eny so misy dialehany ndraiky. Ay ve andrasy fa io man'izay ary. Maiky iverina koa hiasanao an'izay vitako mandrapatonga an'ireo masoana farana mantsy. Mitondra karapanondro moa zany le maka eny an-tanety. Mitondra karapanondro ihany ka. Mitondra. Andraso ary aloha alaina zany so dia adiniko. Tsotra be kosa le président fokotany aty a. Ngiara-kotomanana? Ie. Tena tsotra izy. So ihany tsika efa tonga maraina fa efa nanana programa ho any amin'ny commune izy zany eny. Fa lavitra eto angany commune? Somary lavitra ihany aloha 4 kilometatra miala eto. Miana varatra Ambohijoky. Zany a. Tsara manana moto koa zaniko. Fa hono Radesy. Inona le nresahan'le présidentanao manokana teo? To ohatra ny mbola niantso anao izy. Momba naisy resakay manokana zany ka. Ay ve azafady ary. Fa hono Radesy. Ahoana izay? Mbola misy entana moa zany ao amin'ny hôpitaly taloha misy anay io. Sa foana tanteraka ny trano rehetra? Ny entana tsaratsara mbola azo ampiasaina rehetra efa nafindra eny ambony eny Ambotsaroana daholo entana vitsivitsy efa ratsiratsy ireny sisa anao. Ay ve dia tsy atahorana ilay mpangalatra ve? Iza ny mpangalatra hakan'izany eo re? Angaty moa tovy any Antananarivo any. Marina aloha zany. Zay aloha fa lasa fa tonga eto amin'ny vavadinareo nareo. Eny ary Radesy a, mazotoa ianao e. Radesy a. Tsitsikaritra reo ve hoe ohatry ny misy resaka ny famalin-dradesy président teo? Tsikaritra mihitsy. Zay nge ny nanontaniako an-dradesy teo hoe inona le resaka ny antsony anao manokany. Dia le izy zany resaka tsy misy momba antsika dia zaiko. Inona zany zao ny programantsika? Zay zao ny tokony resahana. Inona moa zany fa andao hiaraka ho any amin'ny dosy aloha hiara-andro daholo. Se andao akery entsoa. Tsy isaika eo mihitsy Julia raha tsy miaraka tsika telo. Ndao e. Ndazo lohaka serveta sy savon vetivety. Ento ty daholo angelako fa ao an-dakozia ao ry Entsoa azafady a. Anankiroa fotsiny ngeno ato e. Ento ty fa tsy maninona e. Dia le lapelilao koa andraofana fako. Ary manaovina reo kasibosy fa hintsana be ny vovokato a. Ndry, ary Julia teo. Ho avy e!
Ny manodidina an'ireo efitra hipetrahantsika aloha izany no diovintsika voalohany dia avy eo manao ny any akaiky ny dosy sy ny WC any. dia aiza izany reto fako reto na ritsika? Misy poubelle ngeza be ary akaiky ny WC ary. Zavatra mahatsiravina be no ao anatin'io fa efa saika hanary fako tao anyko. Izany ve? Sordira loha be tsy ny ahary herintaona angambany. Ndre kakiko. Fa maninona koa izany tsy diovin-drateza aky. Asany tokony hodorana io fa tsy mety amin'ny fahasalamana. Andraso tenenina izy rehefa avy eo fa latasina izany. Tsisy mahavita an'io dia aiza izany reto no aritsika? Rofy ataovy ao anaty sobika aloha Julia dia ariana siantsoa ary anaty ady voreria. Io ary fa vita e. Ie, dia angongona kely raha sisy ireo mandra-panarina ianty aloha. Ohatra ny hafahafa koa izany. Ohatra misy mandinika sy manara-maso izany sao dia mba misy mandinika avy eny am-baravarakely ndray ary. Loza, tsy mandainga ny tsindrimandrika fa misy olona mihitsy eo ambony ao. Jery tsara fa ombadiky ny varavarakely pitaratra. Fa izy io tsy janona rereto Ndre, fa inona koa tomazo an Julia? Aiza? Iny tamin'ny hazakazaka makaty iny. Ohatray, taotry ny anjehany ombo masiky ty izy. Eno aky, fa misy inona kia? Olona Olina? Tsy azoko. Olona nijery tery am-baravarakely ambony tery. Aiza izany? Aiza izay io? Tena mariny tsy mandainga aminareo olona mihitsy ny nandinika tsara tao ambadiky ny varavarakely pitaratra amin'ny rihana faharoa io. Vehivavy manao bolozy fotsy. Infirmiera angamba. Mahagaga izany Tsy voazao angefa efa indroany nahita olona le voalohany tary akaiky ny WC tao amin'ny orihana faharoa io ihany. Fa lehilahy le izy. Dia maninona izany ny diriry no isehony izany ka? Asa tsy fantatro. Zaho aloha mbola tsy nahita fa ohatrany hoe nahatsapa présence fotsiny andray andro iny le tao an-dakozia irery, le nisy takotra latsaka. Izany ve? Eno Ka tsy milamina ve izany ty hôpitaly taloha ty? Mety hoe misy lolo ve? Asa maha hôpitaly azy aloha sady ty izy hafahafa. no mahagaga dia hoe inona ary nasimba azy inona ny antony namindrana azy ery Ambohitsarona nefa le izy anie hôpitaly tena tsara raha zao paoziny izao sakeko izy efa simba no mahafahafa azy fotsiny. Azo anontaniana Andradezina izany Oay, misy olona mijery tsara antsika ry amin'ny arabe ambony ndre. Aiza indray izany? Io antitra manao satroka sy malabary io re Ie, raha io indray aloha dia hitako tsara ary mino aho fa tsy matoto. Tsy matoto io iny izy fa lasa sady mibaby tanana. Inona ary nandiniany antsika teo gaga angamba izy hoe misy olona vahiny vaovao mipetraka le hôpitaly taloha. Andao hiditra hikarakara sakafo atoandro aloha dia andendihany avy eo ka alohan'izany aloha hiaraka hidio tsara ny amin'ny doso fa tena vovoka tsy vovoka ka. Manao nareo Radeza? Izy izany Zay avy ery amin'ny hôpitaly taloha ihany re. Ay ve. Manao nareo? Salama tsara izay. Ngambola tsy tonga foana ireo mason vaovao Tsy mbola tonga hatramin'izao Marina ve? Ary mandendenga izy izany? Mandendeha mijery tanàna Zany mety ka? Tsara izany hôpitaly vaovao izany Radeza Mitovy tsy misy valaka amin'ireo hôpitaly taloha ihany io ka. Mitovy ihany ny plan io. Izany tokoa ve? Io, jereo Zao? Dia maninona izany ny ala teo amin'ny hôpitaly taloha io raha izany? Inona ny antony namindrana azy eto? Ay ve. Tsy Toza taikatra izany Radeza mamaly sady miketrona.
Nisy tsy fanarahana tamin'ilay tompon-tany dia najanony. Fa ahoana? Nga tsy tenerana tsara hatramin'ny voalohany nananganana azy. Tsisy acte de vente ara-dalàna nga? Tsy tena zava tamiko loatra aloha satria le olona talohako no nifanaraka tamin'ny président tamin'io fa tsy za. Président? Rakotomanana ve? Izy ny tompon'io tany misy ny hôpitaly taloha io ange. Ay ve? Raha tezy aleo aloha tonga dia efa taniko eo mifanontaniana. Ono misy lolo ve io hôpitaly taloha io? Ary taitra be raha tezy, tsy napoiziny le fanontaniana. Tsisy ka, tsisy an'izany aho. Mandainga raha tezy, misy io. Ary fantany fa tsy miteny izy. Hita amin'izao fihetsiny izao. Tena tsisy tokoa ve? Tsisy an'izany aho Rehefa izay moa ny valiteninao, afaka ny anininy izay. Indraindray mantsy misy zavatra hafahafa izany miseho ao. Hafahafa ohatra ninona? Aleo hoany izany e. Aleo izay andeha. Ianao koa mbola miasa. Ary angatsy eo naivo? Ao ambony ao izy ka. Io mitsikilo ana every ambony ery io. Iny fa lasa ny epoka aingana. Zay rehefa mazotora tezy Eny ary, mazo tokoa nareo Yo. Lamahana be sady manafiny zavatra. Inona ary ny antony any amin'ny fiainany fa tsy mitsotra izy? Asa, tsy te hanaitratsika izy angamba. Oay, adino le niteny azy momba n'le zordira ao anaty poubelle. Andrasa iverenako any. Mandehana ary fandrasana eto asa ividorany anio ihany akia. Tsika izany dia milamin-dratsy ohatran'izao ny lasa tsika. Eko, inona moa ny atao? Tsisy fahadisoana avy amintsika nge izany. Karama mitomboka ihany. Izany mantsy hoa. Ny olona ao an-tanànao nefa misy marary ihany, tsy voatsabo, tena mampalahelo. Eny fa tsy hita ary moa izay ataoko. Tsika miandro baiko. Ary inona ary rery milahadahatra iry? Ay izany. Reo ambany atsimon'ny tanàna nan-tanety ireo. Ambany andrefan'ny hôpitaly izany. Ay ve ireo fasana ký ireo Fasana ve? Simetiera zany. Eno tazana misy lakroa ireo ary ny sasaniko. Fa inona jerenareo? Rery fasana be dehibe milahatra rery. Tsy azo atao ange manondro fasana Nga? Efa voatondro. Eny tokoa, dia fasanisa izany ireo? Osa, tsy ho fasan'ny olona ety ve? Ka tsy tokony ho eny amin'ny fasan-drazany ve fa ho amin'ny simetiera ohatran'izao? Dia tsy fantatra mihitsy aloha ndao tsika andeha ka. Ndao ary. Mba voanjanareo ro. Ary iny netindry amin'ny sase iny? Lokatsika rariva rety surprise. Hay mo. Ndao ary andeha. Tsara reto izany rivotra izany Izao mihitsy ilay mahafinaritra ety ambanivohitra. Sady kalma be. Rivotra mitsoka sy vorona maneno no eno. Tazanareo ve ny zavatra hitako? Iny olona tamy mifanena amintsika iny ve? Iny lehilahy antitra nijery antsika tery amin'ny lalana ambony tary iny. Tena efa lehibe nge izy izany. Nefa mbola mantanjaka tsara. Nitsaikotsaiko mibaby tanana. Ndre atsiarovako ny dadabe anay ty izy. Ohatrany hoe mitsatoka miandry antsika izany nge izy Manao ianao? Tafahoana ihany izany tsika. Fa ahoana radada? Manahirana miaina anaka rehefa tsy mahay manaja ny fadin'olona ny olona sasany
Zany hoe ny fady efa fatapatatra ihany ry kaka dia nitandremanay tsara izay nge olona sy asa aty fa tsy hoe andalo fotsiny. Efa fantatro anaka, efa fantatro fa misy koa ny olona manolo-bato mafana ihany. Inona ny tiana olazaina? Manandrina ny maty rakizy andao aloha tsika hipetraka etsy amin'ny sisiny bozaketsy dia eo miresaka sao dia viza ny dadabe. Eno dia ahoana ry dadabe fa mahaliana anay mantsy le resaka ao teo Zany ve rakizy? Ary ianao nga tsy mbaliana? Iza? Za ve? Ianao jereko io. Misy zavatra mavesatra be mitambesatra aminao anaka. Tokony nitandrinareo, nitandrina. Fa inary ny tianyty dadabe ty olazainy Oe, to mangofotra be Julia. Inary zany ohatra ny resaka tsy lohobody daholo. Randimbo no anarako rakizy faly mahafantatra anao zay ry kaka Randimby fantatra kaka mipetraka eo an-tanety zany ianao? Mipetraka ao tanindrazako aho fa inona ny tiana olazaina aminay le hoe mananjina ny maty? Tsy mahita zavatra fahafa venareo ao amin'io hopitaly taloha ipetrahanareo io hatramin'izay natongavanareo zay. Jery entso. Zavatra hafahafa toy ny ahoana ozy kaky? Zaho misy lolo io hopitaly misy anareo eo ry anakisany marina ve? Zany ve? Totaitra be nareo, tsy zavatra efa niseho taminareo ve le izy? Niseho tamin'ny Julia. Tamin'ny Julia rery aloha Julia, ianao zany? Tsy mahagaga. Zava-doza nge iny nataonareo iny anaky. Fa inary zany? Tompanjiny tsara Julia. Fa misy inary tena mivalo arika be Julia. Fa mampatahotra aty rangaty. Sao dia tokony handeha itsika efa riva ny andro. Tsy vahaolana amin'ny fandosirana dia andositra foana fe. Vao may loha zanaka aiko mafy ny aninona manao iny. Namako ijosy ve ny tiany ambara? Tsy misy azonay mihitsy angeny resakareo mianankireto ry kaky Eno mba hazavao moa rery kaky Say voazavain'io namanao reo io tsy tsara rakoponina rery fa aleo zaraina anaka. Fa ny zavatra azoko lazaina anareo dia zay. Misy lolo itoerana misy anareo io satria fasana daholo ny tao ambanin'io hopitaly taloha io. Feno razana tao. Ahoana tsara hoe ry kaky? Maninona tsara hoe? Ka na efa nafindra tery amin'ny simetera vavoatery aza ny taolam-balo zay hita tao dia mino afa mbola misy tavela ao. Andriamanitra mampatahotra nge zany Maha-kristianina rakizy tsy misakana ny fitandremana ny vadin'olona sy fanajana ny jiny sy ny rasan'olona. Miova tany, miova andrina. Ary zay no nafatandradoara mantsy. Iza le radoara? Radoara le tompon'andraikitra voalohany Solondra tezy tao. Nanangana an'io hopitaly taloha ipetrahanareo io. Ay ve? Dia ahoana? Za samylaza fa manolo-bato mafana anareo raha tezy raha tsy milasa taminareo fa manangatra itoeran'io. Satria fatany tsara zany. Tena tsy nilaza izy? Tsy niteny ninina taminay raha tezy. Zay ve hipetraka raha fantatray meloa zany? Manimbazimba sy manamaivana ny olona. Indradoara iny efa nirarana fa tsy nety. Nanao besaina be le rangaka ny efara tamin'ny ainy.
ary tsy io koa ane ny tany natolotry président azy fa ry ery Ambotsaron ry e. Zany fa teo natsangany teo ihany ny hôpitaly fa hoe lavitra Ambotsaron. Te zay ny vokany nanolo teny izy netongany ny fombafomba rehetra namindranandrendrasan'ireo fa maty andratoara te maty kora velo ray ny président. Te ahoana zany rikaka? Inona no atao amin'izany? fa kiako ateo ny teny hoe tany natolotry président. Isan'ny olona nanana tany betsaka de ty président Rakotomanana. Lovany tany ravelo rainy ary natolona nasoavana amin'ny fiarahamonina ny sasany tamin'ireny de nananganana sekoly, hôpitaly, propokotany sy ny sisa. Ve fa io tany be misy ny hôpitaly taloha ipetrahanareo io fa asa naniritra sy dongona daholiny teo. Tena tsy mba hipetraka ray minitra ao aloha raha izany tena marina e. Mampiororo zany aloha e. Tsy afaka nafina aminareo araka izy nisy aza ireo olona naraha sy matao amin'ny hôpitaly taloha io ka nanangatra koa ange ary tena betsaka. Zany tahaka andreny hitan'le namanareo io reny. Reto dia ahoana zany? Tsy afeniko aloha fa vao niditra tao amin'ny trano voalohany dia hafahafa e. Tena napiaika na zay tompo tanany ety aza fa mahasidolo voidolo io raka izy voidolo zany nanarany toerana misy ny hôpitaly taloha ipetrahanareo io. Voidolo no refasana teo. Angamo ny sanandalo arivariva teo taloha Zany very na ny marary sy nipetraka tao taty aoriana aza ny ferinaina fa mahita zavatra hafa. Ko tsy vao mainka miampindray ny aretina. Ary nisy infirmiera maty mihitsy aza tao sy lehilahy ray mpanosika brancarany aza tao. Tena le infirmiera hitako ange zany mety izy mihitsy aza raha nahity ianao. Na ny marary matao aza tena nangatra koa takarandrena solo ray be ny sambaina. Sambaina hoe anarana mitovy misy sambaina fatatrao anaka. Zazalahy voadonany fiaran'olona teo alohako izay de maty. Izy indrindra say voadonany fiara tany Antananarivo tokoa ny nafaty any sambaina kely. Zazalahy efa nananakilema fa mona tsy miteny izy. Tena nampalahelo fa ty ve zany aty ny fahasandrazany. Taty sambaina kely nalevina vakimaly. Fa manino ny Julia tao mivaloarika mipararetra be. Aleo za ody aloha. Aleo za ody na mbola hijanonareo ka lasa. Julia miverena kia. Andray tena lasa ihany izy. Finna koa raha mahazo aniny. Mbola ho fantatrareo ry anaka ny zavatra manenjika ny eritreriny mandiana rao izy so dia manaonao foana any. Andao kientsoa tena tsy mahazava amiko. Veloma rikaka randimby dia misaotra betsaka anao re tsisy fisaorany fa torohevitra nomeko eny rikaka dia davatra ny toerana aloha mbola tsy vita Ambotsaron. Zany melao fa hitaloha zao nareo. Eny re rikaka. Aizatsony moa zany zao ny dadavana raha tsy raha pitso marainy. Ny andro te efa manomboka ho maizina. Ndao andeha. Ary kiaka raha ny dimy teo angatsy tokony ho dia ny tanetiny tsy miaraka amintsika sa lasaizy izy teo. Mety ny ve lalana angamby izy. Andao andeha fa maika hamonjy any Julia teo tena sepitra. Eo jany mamba vadio izy. Natahotra zany dia tsy miditra.
fa inona ko nazo andeha teo eno a manina raha ny andrianay e tsy azoko mihitsy fa manina raha tantaraindrianay nefa ha matahotra kia matahotra matahotra fa maninona aha andao mihitsy aloha ny tsao an-trano dia ao tsika miresaka oary idio tsara ivaravarana io reny tsoa dia avy atao amikato tsika miresaka ie andao atao petra dia ahoana amin'izay inona ilay tsy ambaratelo ndraiky bonindry mafy any lasa ho anay moa kia tsy josy angeny nandona sambaina e a ny fiaran'ny josy ny nandona sambainao le zazalamaty iny andray josy zany le fiarany rimorimo teo alohako iny ianao fa ina no antony nandehanany mafy fa maro zay zany hoe zasy josy ny tao anaty fiara tamin'iny fa malo be zay momba nyty azy ty mihitsy tsy navelany andeha andrekaky amindreneniko dia nareo za efa nyteny azy hoe mandeha ana moramora izy tsy nety fa tezitra be dia lasa fotsiny nareo nandositra fa navelanareo teo le zaza niapatra niosindra tsy nety nitsana izy kia tsy nety nitsanony josy sandray saika no velany ny teny azy hoe ajanono ny fiara fanandona olontsika andriamanitro nefa ngeto efa hita le sofera nandona ozy ny gazety ie efa vo antso tany apolisy angezay e ay vezivezy ny akanidina tany zay ny angatahako tamin'ny lehibe any amorana n'le ty atsika teo iny mazava dia ahoana nanahoana ny toy ny ankety voatasany any atamory josy ny antoka ny landrehetra tamin'ny nandevenana n'le zaza izy taty nefa ny nalefi ny ozazy io aty ny fasandrazany tena mba fifandrifiany-javatra mahagaga mihitsy koa zany eno fandri zany tsy nataony manam-pahefaninona nazavaiko tamin'ny ankety fa izy ny nandeha mafy sy ny lahady tamiko josy koa ny haiky ny adisony ary ny tena mahagaga dia tena fantatry kiaky raha ny dimby daholo mihitsy ny zany tantara rehetrarehetra zany eno ary izay zany nampandositra ndry teo fantatry kiaky rahandimby ny marina saika fenindrianay matahotra misy zavatra mandindona ka nahatahotra ho fatapitsanganana eo ary ndre tsy vahaolana izany ary tsy ampiova zavatra efa vita tsony ny fanafodiny fotsiny dia miala eto maraina be ary natindra tezy na tsy tiany dia enitsika aloha no mamantana izay mihitsy koa ay zary za aloha tsy hijanona eto tsony na hitaditrano faina hipetrahana ao an-tanety azy alina ny andro fa ndao aloha nokakaniny tsy mety mahita tory any fizoroa reto renoko sahady sao efa miraika amby folo ralina marina tsy misy olona mandeha indray eo ambony ao zany dia zay le nanomozika bonikara entsoa eniko zany fa mankina aloha za efa elaela nitaitra fo azo hoe fitahiana fiana fa misy inona eno efa misy mikorotana angeo ambony aho zany ve eno zana eno itsakana tena misy olona marinao zay le manosika boronkara ny teneniko anareo le efa maty ny teneniny kiaky raha ny dimby ve asa tsy matoto ve zany dia no efa ohatra ny misy olona mivezivezy be koa aho zany ie
dia olona mitoreoreo. Ino zany? Matahotra reto andao andositra ka. Mangina aloha e, misy feona rojo mikorintsana izany, dia vy menjerabe amin'ny tany. Dia varavarana mivonidritroka be. Orfia, misy mamao varavarambe. Fonjasay Andriamanitra, fonjasay Andriamanitra. Tsy varavarambe ato izany. Fa inona? Tsy haiko, ndraso aloha e. Oay, misy mandenga ao an-dalantsara izany reto e. Enoy, Tena misy mandeha marina. inona no atao Orfia? Samy mandray langilangy ray avy, Ahoana? mandraisa zavatra ho ahy rovatena. Zay fa mijanona ao am-baravarana le izy ke. Maty atontsika reto maty tsika. Marina Inona no atao? Andraso aloha e, atolory ahy io bara azo io. Ka zany e, tsy mahetsika e. Tsy mahetsika. Tena ny voazy volavita, tsy mampiko. Fia, misy olona mijoro eo am-baravarana eo. Izy io. Fa izy io e. Fa izy io Oay, tena le lehilahy hitako. Le lehilahy hitako teo am-varavarakely io. Misy ankizy ange io akaikiny io izany. Misy ankizy lahy io. Sambaina io. Sambaina ve io misondraha be io? Fa tsy matiny raisy ve zany izy? Matoto melananany mandeha anany. Zareo fa tondrony sambainy Julia. Ianao Tena tsotra n'le rangahy lehibe ny tanany nakany aminy. Tsy avelao aho tsy zany namono zavy kelinao. Tsy za. Fa loza fa banzin'le rangahy lehibe Julia sady tsotra ny tanany dia io fa mikisaka ho azy manatona azy. Andray Fonjewa fitaina. Fonjewa entsoa. Fonjewa falasanya manaraka azy fotsiny ange Julia e. Entsoa stomy tsy voasitiko. Tsy voasitiko misy hery misintona be azy. Fonjewa. Andray tena lasany. Andao enjehana entsoa. Andao nido azy ny varavarana. Atoseho mafo ao niaraka. Tsy mivoty iny. Mafy be. Lakle aiza lakle aty angandry. Zay fa nivo. Lasa izy teo. Aiza Fia. Mivo le varavarana. Le varavarana makany amin'ny efitry ny marary. Andray io jereo. Tena mivo marina le varavarambe. Ireo milatsaka amin'ny tany ireo ny rojo sy ny baraviana ny dina azy. Dia iza no Julia. Nety nitsofoka any Julia. Andao entsoarana. Andao hiakatrano ve? Angeny ry sao dia tara loatra e. Angena. maisomaisina be izy zany. Andraso farakatory sa? Miaraka amindria. Iny dia samy mitazona tory sara avy.
de aisano ale Julia any ambony andao aingana ory fitahina simba benga ty tohatry ty jereo tsara fotsiny zay asiana ny tongotra ay misy fofona manevikevika be ato Julia aizindry tena tsisy mamaly tsony dia ahoana de ina no atao ndao tadiavina tetezina daholo ny hevitra rehetra tena tsisy ninina de ina no atao ry fea nakaizy izy ry varavarana ray ry sisa jerena de hiakatra any amin'ny rihana faharoatsika inoniny lavitra nipetaka tamin'ny plafon ny anjera jereo fa miepaepaka daholy na nyrendrina koa aza misy olona mandeha indray zany aizy zany andao androso ihany andao taminy nge le olona tena lelehilahy nitondra ny Julia io de aiza zany Julia fea jereo fa tsy mandeha tany ny tongo mifamitsingaevana eno a jereo may jereo ny masony mampatahotra de iza koa io olona eo arinany io misy olona ngereo sambaina de le infirmiera io koa lehilahy nanosika brancard tenareo daholo ry zareo sady tamin'ny manatona ty amintsika mihitsy eno andeo iala fea aisany tany amintsirana banandry zareo angely lalany zay vao faty atotsika fa to ikiaky randimby ahoana no natongavanao taty eno ka ry Julia ka mbola ho hitanareo ihany izy anaka raha vovotrony zareo fa za aloha rano raha teo tavavokafe ary fitahina andao ary atsoa ivaravarany fa io mitondra anareo mivoaka iviarany avy aty andrefa trano andray oe tafavoaka ty ivelany mariny tsika mandeha ihana tonga de miakatra eny amin'ny radeza eny ambotsaronareo de raha pitsy maraina miverina moka netanareo de ai Julia rerykaka aiza koa kiaky teo ao anaty trano ao izy zany miteny zany tateraka izay nasaiko nataonareo anaka ty miseran'Andriamanitra fa tsy maty foamanena tatonareo zay fa velome andray karatoka nidy le varavarana kiaky randimby ory fia andao andefa ino ty ataonao mbola ao anaty tranao ange kiaky randimby inona ny dikan'izao andao andeo ilozanao zany Julia fia andao hiakatra eny amin'ny radeza aloha de izy no asaina mijery azy aho andao voay zay radesy voay re zay fa izy zao zay rovavy le tena amin'ny hôpitaly ambany ty fa misy inona voay zay aingany ianao radesy
fa hoany zao hoe saika maty izay a maninona nanafina taminay ny marina ianao tsy azoko ide aloha hoe varavarareo raha tezy a fa maninona anao manolo-bato mafananay tsy ny teny fa misy lolo itoerana io e maninona mbola nasesika ho hipetraka tao ihany zay fa maninona manao an'izany e a fa nga mbola nisy zavatra nyseho teny e anontanianao indray tsy efa lefa akory ny zavatra teny ianao aza main tsara vela tsy fa saika maty izay a ary le namanay anankiray azy ao tavela ho tsy hay namantina velona a voafandrika izay e voafandrika tena saminina aminareo fa tena tsy fantatro zany a zany efa nafindra ireo taolambalo tao efa natao daolo ny fombafomba rehetra de zany iny fa efa lefy ny zavatra tao fa tsy nisy tsony tsy isy zavatra lefy tao raha dezy a voakorontana izay isan-kalina ary na atoandro aza dia mahita zavatra tena ny masonay roa zao mihitsy angeny na ine tarao tsara amiko aloha ny zavatra nyseho tany e ao midira tianareo aloha tantara ho azy rery entsoa tena reraka ny saiko zany nahazo anay tao zany kiakarahandimbo ny namoaka anay tao vao tafavoaka velona tao zay roa izy koa nefa nyresaka taminay fa iza tsara hoe iza ozy ianao teo kiakarahandimbo a fantatrao tsara angamby izy e la antitra mipetraka eo an-tany teo izy mipetraka teo a tsy azoko izy zay tsy malala ny kiakirandimbo raha mbola tety e nalaza tamin'ny fahendreny sy ny fahaizany maminany iny lehilahy iny nanana fahitana tokoa izy fa mbola tsisy nahita azy raha ireo taranaka tateo aoriana aloha satria nahoana ianao ve adaly zay zao ange no ny fampiresaka ny fanatritava tamin'ny ohatran'izao iresahanay aminao zao maly arivy sa vo eo koa ny hoe tsisy nahita tena tsy azonay ny tiana ho ambara maty efa folo taona lasa zay kiakirandimby maninona tsara ahoana tsara efa hoe maty izy ho a ny lolo no niseho sy nyresaka taminareo zany andraso aloha lolo ahoana moa ahoana no inoko an'izany re raha dezy a afaka manontany anatanety ray vohatra nareo nay président Rakotomanana faralahan'ny ray beny iny tena sarotra inona orentsoa lolo ve iny inona tsy antsika nipetraka tamin'ny bozaka le ny resaka tamintsika omaly iny de le izy ny seho tampoka tao anaty hopitaly zany mihitsy avy eo de tsy nivoaka tao tsony izy fanidy tao zay fotsiny de efa ampinoanareo hoe maninona izy ny seho tampoka taminareo tao amin'ny hopitaly sy nahita lalana tsy nampozina ny voahanareo tao tena mistery amiko e be lolo loatra aty ka asa raha tamana iasa aty a ny contrat nefa efa vita ny frais de déplacement sy ny sisa efa azo fa ty Julia aloha e raha nisy zavatra nahazo aniny dia ahoana asa tsy haiko tsony aiza ny efitra azo atoriana aloha fa te atory be ara dezy a marina e tsisy akorina lamba horakofana aza ndao fa atoriko nareo e misy lamba azoko omena rakofanareo koa entso mifoaza fa maraina ny andro entso ndao alaina ny etantsika ny voidolo nga tsy araka amintsika radezy efa eo vonon'io izy miandry atsika e dia ahoana radezy a nga tsy akandrakotomanana lehibe ny fokotany aleo aloha sika no hidineny hoe tsika nay vao nampatsika ndao ary e
aloha ianao raha tezy no melo lalana voay aloha azafady ny vavady. Ahoana no amoana ny varavarambe fa ny fanalahity tavela ao an-trano andraso hoy ohatra nefa misokasoka nge za mivaravaranareo zany. fa ahoana eno nisy mpangalatra niditra ve zany? Varavarana ny dina tsara tamin'ny lakile nge io talohan'ny atory tamin'ny aly le. Eno magaky zany mijanony eo aloha nareo fa aleo zany miditra melo. Tena tsy azoko mihitsy zao zavatra zao ny fitahina. Ndraso aloha fa iny ny voakiny raha tezy miantso antsika izany. Ahoana raha tezy midinonareo aloha aty to midanadana daholo ny varavaranefitra rehetra. tsy efa ohatran'izao ve ireo nylozanareo alyle fa jereo itosoratra amin'ny rindriny lakozitsy aloha. Oay andray fa miala atonareo fa mbola ato zahay. Inona dikan'izany? Eno to soratra menamena to natao tamin'ny raha tena nosoratana tamin'ny raha io. Jereo fa misy mitete amin'ny rindrina mihitsy le raha. de ahoany Julia? Aiza no ahitana azy? Mitony aloha nareo momba azy indrindra ny tiako lazaina. Hoe ahoana? Vi nareo ato amin'ny efitranony ato. Aiza fa ahoana? Julia io mitsotra eo mpandrinana io Julia Andriamanitra andray fa to manala be eno tsy mihetsika tsony andray vandravandra be ny masony fitahina. Julia indrisy efa tsisy tsony io ry entso. Ahoana tsara? Maty Julia. Maty izy. Maty le namanay raha tezy maty izy. Julia maty koa ve? Andray tsy mahery izy ary izy roa andeo tsika aloha iantso fokotany. maty le namanay raha tezy maty izy. Julia toy ny novo ratsy ny alanay teo ny antso lehibe ny vokotany sy ireo voamera tao an-tanety dia ny arandroatra ny verina tao voitoro indray ankana fotsiny izy ireo ny tantaranay ny zavanyseho rehetra sy indrindra momba ny kiakirandiky. Rehefa anjerena dia ny kenitaina ny nahafaty any Julia na olana ny tendany nipotsaka ny masony sy ny lelany. Ireo entanay rehetra kosa tsisy tohinona nanampy anay ny taon'izany ireo olona rehetra niakatra teny Ambohitsarona. Nantsoina ny lehibenay dia laza ny hidina ny andro ny andro rehefa nahareny vaovao. Nantsoina koa ireo ray aman-dreniny Julia ary ankona fotsiny tonga nakanindrazana fa ny tena vaovao lehibe nanaitra anay koa dia maty tao ampigadrana tamin'ny fomba mistero ny josy fofombatiny Julia ny alina fotoana nahafatesany Julia ihany. Tsy mamela mivaly ireo avelony voitolo. Niresaka tamin'ny lehibenay izahay nangataka fifindrana toeram-piasana saingy 3 volana taty aoriana vao nivaly ilay izy. Tsy hainy intsony izay niafarany voitolo sy Ambohitsarona ary antarety taorinan'izay na vita ny hôpitaly vaovao na tsy fa efa nifindra centre isana tany andrefana tany indray izay roa tafaraka foana niaraka tamin'ireo namanay vaovao. Dia toy izany ny tantarany voitolo. Tsy adinonay mihitsy fa nametraka fahatsiarovana ratsy sy nampalahelo tomponay mandraka ankehitriny sy ny zavatra niainanay tao.
vohidolo nosoratany razanabary voangilalao Josephine. Ireo nanomehana ny tantara Vanitsoa ary Liva ony miajany irina, tahina nantenaina Anjariliva ary Saloy. Tovy razana mamonjy ny nandray feo. ony miajany irina ny nanatotosa